tomoko lasy tomoko vavy ampifaliana no androsony indray ao tokantrano ao n'ity alina ity mazava loatra atao anatin'ny fandarana sahila zao izay raha ny tenako Lily Faralaman'olitra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Raharnirina miarabantsika ny tokantrano any miaraba ireo miaino ny 95.4 FM miaraba ny manaraka ny tambajotra tserasera ary dia asaina fitiavana ianao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany miaraba manokana ny Clémence Raharnirina. Miarabanao namana Lily Faralahy dia ankafaliana toraka izany koa no hitsidiana indray ny tokantranontsika tsirairay mpanaraka tsy tapaka n'izao fandarana eto amin'ny MBS izao dia asaina ianareo tsy saraka aminay hatramin'ny farany fa dia afinaritra ny fandarantsika toy ny mahazatra namana Lily Faralahy. Tsy vitany hoe afinaritra fa tena afana be satria toy ny mahazatra moa indray vahiny sika melohan'izay nefa fantatra fa vao mahita anay nareo dia liana be nanahoana ny tany amin'ny filan-kevitra tany ny fivorian'ny filan-kevitra tsy ara-potoana moa izay ny tanterahana efa nambaranay teto tamin'ny heriny dia hitondra ny akony izay vetivety izay ao amin'ny tapany voalohany hoe nanahoana ny akony ny fivoriana tsy ara-potoana iny fa ny tapany faharoa izay tena nasananao ary aza miala mihitsy dia vahiny notsongainay tanatin'ny maro nasainay hoe tandroany dia tsy izy akory fa Andriamatoa Tsarame Edouard izay filoha lefitry ny RMDM izay tafatafa amintsika ifampizara sy iresaka mahakasika ireo vaovao mafana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay no ela fahitra ao anaty fandarana avy hatrany tsika Clémence Raharnirina resaka moa tsika teo hoe niaky ny fivoriana tsy ara-potoana ary dia liana ny olona marina fa nisy ireny fifampiresahana tamin'ny mpanao gazety samihafa ireny kanefa heverina hoe tsy tena ampy ilay fotoana fohy satria ny élément de journal moa dia amin'ny 2 minitra mahery eo ihany fa isaorantsika be dia be ny MBS manolo tanana foana afana mampita ny zavatra antranga ka zavatra izay resahako voalohany dia ampitaiko aminao ngamba rehefa avy eo Clémence Raharnirina dia anisan'ny tabatabaina ary nyresahanay ny mahakasika ny etratrano satria tsisy izay tsy nikaikaika vao aingana indray azo nahazo hoe 9,900 no fandohany dia lasa 1,470,000 ariary no asaina alohany. Dia izao ny zavatra nafinaritra hoe nidina ilay izy nisy akony izany araka izany ny tabataba sy ny antsoantso izay nataonay mpanolotsaina satria dia tsisy tsy nomenimena ny amin'io izay ny teny manokana izay miravavy teto amin'ny fandarana sahila zao ary marihana fa ilay fiakarana ny Clémence Raharnirina dia tsy inona akory fa fanapahany be ny tanàna Samrery misy ny afangatahana fametrahana birao izay mandray ny fitarainana moa na ny bureau de doléance eny amin'ny boriboritany dia atreto aloha izany dia nampidina ilay izy misy moa ilay karazana tableau maneho ilay abattement izay ho ampiarina amin'ireo efa narahantsika tamin'ny sary iny dia antenaina fa hisy akony aloha amin'ireo vahoaka marobe izay nitarainy izany zavatra izany no mahafinaritra dia izao hoe ny antsoantso ny tabatabaitsika ay mba nisy ny eny ihany aloha dia mahafinaritra ny vokatra dia tsara ihany no milaza an'izay ho antsika satria miady ho anareo poniny izay dia ianareo ny voalohany tokony mahafantatra hoe nanahoana ny akony izay ady izay Clémence Raharnirina. Ya isan'ny teboka ihany koa moa no resahana atao anatin'izay fivoriana tsy ara-potoana izay dia mahakasika an'ity resaka SMGD ity namana Lily Faralahy na ny société municipale de gestion digitale izy io moa zany tsara ampahafantarina antsika ihany ho an'izay mbola tsy mahalala fa io zany le miandraikitra amin'ny parking amin'izao fotoana izao eto amin'ny tanàna Antananarivo ary tsy izay ihany nefa ary isany nametrahana fanontaniana moa zany tamin'ny DGN SMGD raha nisy ny travaux de commission ny rahanay ny amin'ny hoe rehefa jirena tokoa ny le convention dia toa ohatrany raisinareo an-tanana hatramin'ny fanangonana an'ity FBB eo koa misy vola resaka tsena sy ny sisa teo moa ny namana mpanolotsaina ataovana Rahalambo Mahay nametraka fanontaniana ihany koa mahakasika le fitsinjaram-bola izay misy eo amin'ny SMGD sy ny commune kanefa ny SMGD dia mazava tsara fa hoe orinasa ny commune kanefa misy an'izay fitsinjaram-bola izay zany hoe 300 isanjato izay raha tsy diso ao an'ny SMGD rehefa misy an'izay vola rehetrarehetra vao angona izay nametraka fanontaniana moa namana ataovana Rahalambo Mahay fa somary tsy afapo eny fa na izahay raha tsy afapo tao anatin'izay fametrahana fanontaniana izay na izany tsy zany ny resaka parking ny tena mibahana atao anatin'ny adievitra atao anatin'le travaux de commission dia ny zavatra fantatra zany so fa tsy ho systématique intsony ty le resaka roal sy rahetsy mampimenimena amponina namina Lily Faralahy ty le resaka takedare fa hoe misy zany ny karazana infraction ataontsika hoe fandikan-dalàna momba ny resaka fiantsonana rehefa maflobe anao na le tena hoe stationnement interdit voatratra an'izay iny koa moa nampanantena ny be ny tanàna hoe tsy ny takedare nentina nampahafantarana fa ny autorité en commune rehefa tafapetraka ny autorité en commune dia tsy misy antony tokony tena hoe tsy maintsy ametrahana an'le take ka ny rarina dia tsy hisy an'izay intsony zay zany ny zavatra andrasantsika ao anatin'izay na izana tsy zany dia marina be le niteneninao teo namana Lily Faralahy hoe tsy maintsy nitenitsika ny tabataba manoloana andreny etaetan'ny reny dia ankasitrahana aloha zany fa dia misy miaino isika ao anatin'izay zavatra izay
ny zavatra misy koa raha miresaka parking isika aloha de hoe miditra tsikelikely zany ny faritry araisin'ny commune tanana ao anatin'izay parking izay nazavaina taminay tao anatin'izany fa hoe 500 no efa tafapetraka raha ho an'ny Easy Park manokana fony mbola Easy Park ny teo fa 5,000 sy 1 alina tao anatin'ny fifanarahana nerana tamin'ny commune zany tamin'io Easy Park io fa miresaka Easy Park ihany tsika de somary nazendana aloha za manokana zendana mino fa ianao koa namatoly lira faralady tao anatin'izay teo isika vao nalala hoe ay ve nisy ny fitrosana izay nataony commune urbaine Antananarivo ny amin'ny fividianana ny ataontsika hoe ny parany Easy Park zany satria ny parany Easy Park zany rachetena zany tao anatin'izay dia nisy an'izay findramam-bola izay tamikinapo sa ozy mibe ny tanàna nampafantatra an'izany atsika de teo moa zany tsika vao mahafantatra an'izany de magaga ho le resaka transparence le mangarahara hoe efa devant le fait accompli foana na rehefa tanteraka foana ny zavatra anankiray vao mahafantatra an'izany isika eo anivon'ny filan-kevitra municipal na izana zany koa ny resahana niaraka tamin'ny ireo tale général ny SMGD sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny commune izay niara-mivory ataony de TMS ny diplesy ny amin'ny hoe mila jerena sy ahitsy ile resaka fandraisan'olona izay mampimenimenina tokoa am'le tsy fahaizana manaja olona nefa le olona asiana mandoa vola hita zany tamin'ireny fandraisan'olona teny Behoririka reny nampanantena ny DG ny SMGD fa misy seza ao afaka mipetraka sy ny sisa eo ihany koa le resaka fanatsarana fandoavam-bola mba tsy hivezivezen'ny olona izay efa menimenina am'le mandoa vola nefa ny ambola sanatria mbola hivezivezy ihany zay zany le zavatra no resana na izany zany mampametra-panontaniana ihany le hoe re-examen contrat no resana tany anaty ordre du jour na manalila faralaha nefa rehefa tena nandeha ladiny ny fifanakalozana sy ny resadresaka de resaka parking sy tany saram-parking no tena ny resana hany ka rehefa tonga taty amin'ny fotoana natanterahana ny tianarany ny délibération tsika de lazaina fa hoe ajournena indray ilay ladinika momba ny re-examen fandinihana indray ny contrat ny SMGD iny moa zany de talanjona ny tenanay satria zahay zao ny ao anatin'ny voamira fitaterana zay tsy nanao proposition zany fa de gaga zany zay hoe zay no zavatra nitranga tao anatin'iny fivoritsiniky iny zay ngamba mikasika an'iny de le isan'ny fanamariana ihany koa tao anatin'ny asam-boamirana trehanay de hoe iza le CA membre en conseil d'administration ny be ny tanàna ny laza hoe misy directeur napidirina ho actionnaire de rehefa tsy otsony izy de manao rétrocession en action de fantanina napetraka tamin'ny DG ny SMGD iza raha lay directeur de eo le tsy misy le mangarahara antanio amin'ny be ny tanàna iza le izy tale atao amin'ny commune ato iza le olona de tsy ampahafantarina ohatran'izay zany zay zany ny zavatra misy ary mampalahelo toy ilay membre en CA solotena ampanolo-tsaina izay ao anatiny ihany koa na manalilira faralahy izay efa nanaovantsika fanamariana hoe iza reto namanay mba ao anatin'izany conseil d'administration zany fa mandraky ty ny androany de ailika makany amin'ny PCM foana isika ny amin'ny hoe PCM no afaka mampafantatra antsika an'izany ka matoa misy zavatra takotakomana aloha ho antsika manokana misy zavatra tsy mazava zay ao anatin'izay moa zany lasa sision-dresaka Clémence Rariny no amantarany hoe ianona no CA ao amin'ilay société municipale inona sy ny sisa tsy anonona anarana moa satria mba tsisy in'izay fandrosoana zay araka ny lazaina teo hoe tsy fantatray mazava koa na lisitra nefa de mpanolo-tsaina mitovy aminay ihany no anisan'ny mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana an'izany orinasa ny commune izany ny tiako tenena ao anatin'ilay izy ihany koa de ny hoe tsy misy akory hoe super CM ka manana tombony kokoa ianona mihoatra amin'ny ianona fa de izay le izy zahay roa loha tsy ao anatin'ilay CA mazava loatra matombo resaka an'izany eto tsy midongony ao koa fa mampafantatra amintsika ny zavatra marina fa anisany ladinika zay nodiniana tao ihany koa Clémence Rariny irina mahakasika an'ilay fananganana terrain multisport etsy anala mahitsy zany izy io moa zany mariana hoe tanin'ny commune urbaine Antananarivo le izy ka eto zany le manaitra foana ary anisany nanao fanamariana avokoa ny mpanolo-tsaina anisan'izany namana Hildason-jo zay tena nanamarika an'izy ity hoe ny fondation Action indray no hanao ny fampitaovana antia terrain multisport zay resantsika hoe eo anala mahitsy ity nolazaina hoe tsy ilaina indray ny fanaovana sonia an'ilay convention satria ho apetraka ho tantanan'ny commune urbaine moa ny toerana andresana teo moa zany hoe ny association entente na misy olana makatsy ny makaroa de finalement ny commune no hitantana azy de
Arakaizany de tsy ilaina indray zany ny fanaovana sony convention. Ny fanontaniana anankiray tena mipetraka ary mampanitikitiky anay foana de ny hoe fa maninaka izy ka misy zatra miainga eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo de fondation Axiane foana ndray. Tsy haiko aloha ianao Clémence Ararnirina fa tao anatin'ireny aby tamin'ny Covid reny nisy ny olona nafindra toerana zavatra maro samihafa de reko foana io anarany io Verberna de zao ty anao terrain multisport eo amin'ny tanin'ny commune de izy mbola ny fondation Axiane foana indray ve no tenenina ao anatin'le izy nantany ihany moa ny amin'ny hoe nareo ve nisy ve approche natao tamina sehatra hafa na orinasa hafa so de mba nanana etaeta tokony misy appel à manifestation d'intérêt na appel d'offre mazava ouvert ho an'rehetrarehetra ao anatin'izany zavatra zany ary raha nisy zany de tokony nisy ihany koa zany ny fampahafantarana hoe tamin'ny fotoana manahoana nanaovana dépouillement le izy commission izy no nikirakira sy afaka naka an'le fanapakevitra hoe arak'izany de ny fondation Axiane no mahazo an'ilay zavatra atao anisany nazavaina tamintsika tao moa ny hoe manolotra maimaimpona izy ka ho lavina ve fa amiko ilaina foana ny zavatra mazava sy mangarahara ary ny fanazavana ny entiny teo anivon'ny mpanatanteraka Clémence Ararnirina sy ny mpijery antsika ny tokantrano de hoe nisy ny fifampiresana tamin'ny orinasa hafa fa tsy liny izy ireo hoy ny talemy andraikitra ny urbanisme tena nisy tokoa ve zany ary tamin'ny fotoana manahoana azotsika porofona ve hoe izavy ary ireo orinasa natonona ka nyteny hoe tsy mahaliana anay zany fa de zay moa ny vali teny nomena de malasa saina ihany ary zay ny teneniko hoe arakaraka rehefa tia nazava tsy misy resaka be deabe nkeny zavatra de tokony tsy misy zavatra misuscité fampisalasalana ka mahatonga fantaniana be deabe mipetraka fa manahirana raha mametraka zavatra anaty ordre du jour tsika nefa fantaniana maro zay mbola tsy tena ahitana valiny mahafapo no manaraka an'izany de tokony hosaina sy eritreretina ihany Clémence Ararnirina. Isan'ny ladinika notoresana ihany koa mikasika an'ity fampidirana rano fisotro madio ity de ao anatin'ilay hoe fanamorana ny fampidirana zay rano fisotro madio zay zany ho an'ny tokantrano eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tamin'ity ladinika ray ity aloha de maro anisa ny mpanolontsaina isika mpanolontsaina no ankasitraka an'izany 720 isika no nanao eny tao anatin'izay fa am'resaka fampidirana rano fisotro madio aloha tsika dia zavatra misy aloha nefa raha eto Antananarivo renivohitra manokana andresana de mbola be deabe ny fahatapahan-drano lava be ihany koa ao anatin'izay ary misy mihitsy zany le mbola hoe manangon-drano be deabe bidon jaune tsy voatery hitantsika eny amin'ny borne fontaine fa any tokantranon'olona tsirairay dia efa zary lasa tsy maintsy ahitana an'izay any amin'ny tokantrano mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo zay zany isan'ny olana lehibe ka akoatran'le resaka fanamorana fampidirana rano fisotro madio izay tokony atao ary tena tokony ao anatin'ny politika ny mpitantana rehetra mihitsy zany dia eo ihany koa izay tokony famahana ny olan'ny ataontsika hoe ny pression an-drano sy ny fanafainganana fanadiovana ny rano ahafahan'ny mponina misitraka marina n'izay rano fisotro madio any tokantrano zay. Ya fa anisany ladinika zay atao hoe namaivay ary nandrasan'ny maro ihany koa ny valiny de ilay ladinika fahadimy farany Clémence Ararnirina makasika ilay délégation de pouvoir na ilay fanomezam-pahefana zay nangatahany be ny tanàna manome fahefana azy mba ahafahany mandrodana ireo fanorenana tsy ara-dalàna zay miorina eny ambony kanal anisan'ny fototra moa zany mahatonga ny fiakaran'ny rano malitsika avy ny orana fa de tena nigagana ny avy ny rano raha ny sary zaraina akizany Tambajotra moa de tena nitovy tantana tamin'ny rano eny amin'ny arabe ny rano nanosy omaly ariva zany vokatry ny fiakaran'ny rano ka efa ndresahanay foana iny ary nambaranay tamin'ireo mpanao gazety hafa zay nanatona hoe tsy misy mandahany zany fa zay ntsindrina mafy kosa de ny hoe allo tsy lalaovina lay voambolana sy lay teny ampiasaina ao anatin'ny zavatra toy itony satria rehefa ny verifiena ny tonta taratasy zay nomenanay teo am-pelantanana ny anatin'ny note de présentation no miresaka an'izay atao hoe fandrodanana ny trano miorina eny ambony canal izay fa any amin'ilay délibération saika ho tapahana de nolazaina hoe ny fanorenana tsy ara-dalàna zay tsy manana permis de construire rehetra no ravana iny moa zany de ny teny mazava tsara mihitsy ny teo anivon'ny mpanolotsaina ny tenako tiako Madagasikara ny teny hoe tena aloha mazava izy satria zay zavatra voasoratra ao anatin'ny délibération no tanterana Clémence Ararnirina raha lany lay délibération fa tsy nitany anatin'ny note de présentation akory nafinaritra ihany satria any amin'ny farany talohany nanaovana n'io fifidianana io zany dia nanambara izy ireo fa tena nahitsy ary niaiky ny fahadisoana izy zany nahitsy ilay délibération zay horaisina ary dia nolazaina mazava fa ilay fanorenana eo ambony canal zany no ho tapahana hoe angatahany be ny tanàna fanomezam-pahefana
nanahoana ny zavatra nitranga tao anaty efitrano tao teo anivony antokotiko Madagasikara manokana dia nanapa-kevitra hanao vato fotsy. Ny mpanolotsaina Clémence Rarinirina miaraka amin'ny komba anankiroa toavina Ranamahay sy Hilda Asonjoa dia nanapa-kevitra ny hivoaka ny trano teo moa zany dia tsindriana tsara mihitsy ny hoe sao dia isy fanararotana ilay izy. Tsara homariana mantsy fa tany aloha tsy nisy fanomezam-pahefana aza nisy ny fandravaravana ary efa nisy ara ny fandavana hoe tsy azo ravana ny convention standard tamin'izany tadidiko tsara fa tsy nirarahina fa dia nidirana trany re nitatsika renjahatra be dia be rava teto Antananarivo ireny. Ka eto aloha zany dia ny position ny antokotiko Madagasikara na tonga an'ilay hoe fanaovana vato fotsy dia ilazana hoe tsy mikautionné an'io zahay satria mba tsy hisy ny fanararotana na fioaram-pahefana indray raha ampitso fa dia tompona andraikitra tanteraka zany izay nampandany rehetra n'izany fanomezam-pahefana zany fa hatreto aloha nefa dia tsy pihana mazava tsara hoe fanomezam-pahefana ho an'ny fandrotanana ny trano miorina ambony kanal ny resaka ary misy moa ny tolo-kevitra ny amin'ny tokony raisina au cas par cas ireo fanorenana mila harodana ireo fa tsy avy dia atao généralisena be amin'izao ka anjary teraka olana indray atsy aoriana. Ary isika namana Lili Rafaralahy dia manaiky an'izay hoe raha ohatra ka atao cas par cas hoe ty trano ty tena hita fa miorina ambony kanal ary tena manakana ny fikorinan-drano ka mahatonga ny fiakaran-drano isika miaro sy miado an'izany tombotsoany maro anisa izany. Tsy isika izao mihitsy ny andihy tsy valana fa ny eo amin'ilay aiao sy ianao teo ary marina be dia hoe sao dia rehefa avy eo misy fandrodanana fahatany le izy dia izay no manahirana ao anatin'izay resaka izay. Fa isan'ny noresahana ihany koa amaraparanantsika an'izay resaka commune izay ny resaka carburant, ny verina, ny vohitra tao anatin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity ny resaka solika ho an'ny mpanolotsaina ny antsika moa efa mazava namana Lili Rafaralahy dia marsha ho atao tsy hiverenantsika iny zavatra rehetra moa araka ny efa nitenentsika teto tamin'ny herinandro lasa dia natao anatin'ny fandiniana tsara tsy atao tsika maimaika fa ao anatin'ny fandiniana ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra tsara marihana ary ampahafantarina kosa ny mpijery androany dia hoe raha tonga tao ary isaorana izy ny lehibe ny HCDDED na ny filohan'ny HCDDED zany tonga tao Andriamatoa Pierre Lenoble dia isan'ny noresahany namana mpanolotsaina Hilda Asonjoa mazava tamin'ity tompona andraikitra ity ny hoe ianao miresaka demokrasia tsy misy an'izany demokrasia zany hoy namana Hilda Asonjoa atao anatin'ity filan-kevitra ity ary indrindra tsy misy an'izany état de droit zany satria porofo mitohaka amin'ny tendany maninona namanay anankitelo menadao izy amin'izao tsika miteny zao tsy nampisotrana ny solika kanefa n'izany solika zany dia misoratra ao anatin'ny tetibola mazava. Zay zany le fanamarihana nataon'ny Ramatoa Hilda Asonjoa zay mpanolotsaina miaraka amintsika ao ary atao hoe na dia nisy raha nyteniny tompona andraikitra io Andriamatoa Pierre Lenoble zany amin'ny hoe raha anatintsika le izy dia nyteny mazava izy fa raha matsapa ozy izy fa ianareo fa matsiaro léger zany hoe matsiaro anareo zany fa misy tsy vohitsakitsaka ny zo dia mazava be afaka manao ny taratasy sy ny fitarainana eny anivon'ny HCDDED zany isika tsy salasala amin'izany koa tokotra ny isika namana Lili Rafaralahy akoatr'izay moa no namana eo anivon'ny komba ihany koa akoatr'izay dia efa ny saisir en Transparency International mikasika an'izany zavatra zany marihana tsara fa raha raha-pitantanana commune ny resahantsika volam-bahoaka ny resahantsika eto samy sarotiny amin'izany ary tokony ho sarotiny voalohany amin'izany ny mponina Antananarivo mba tsy isian'ilay hoe tsy mazava ny fitantanana ny raharaha eo anivony zany commune urbaine Antananarivo izany. Ny zavatra ny marihana fotsiny aloha raha nisy ny fifampiresahana ka ny teny ny mpanolotsaina anankiray namatsika ny teny tamin'ny ben'ny tanàna tsy mahakasika atsika telo menadaina zay isorantsika indreo mpanolotsaina miara-mientana amintsika sy miaro atsika ao anatin'izao ataontsika hoe fanilikiliana atsika zao dia ny resaka momba ny zoantsika tsy azo sy momba andreo arriéré be dia be izay efa mahatratra amina tapitrisany maromaro zany namana Lili Rafaralahy dia ny teny ny ben'ny tanàna hoe azo raisina sady mitombona. Zay ny teneny ny hitatsika io moa ny isaorana namana Hilda Asonjoa nampiseho tsy ny salasala mihitsy nampiseho atsika hoe tena io le izy ny zo sitrahany dia mahagaga hoe manino ianareo tsy nisitraka amin'izany zo zany dia araka ny teneniko teo dia zay aloha ny teneny ben'ny tanàna hoe azo raisina sady mitombona tsy le azo raisina sady tsy azo raisina tsy mitombona fa tsy mitombona zay
zay zany fa de ho hitantsika eo ny fivoaran'izay raha zay a zay no anakatonantsika ngamba na manalilira faralahany iny pejy iny makasika ny commune urbaine Tanarivo izay tsy maintsy resahana satria ny anay de tena mangarahara ary tena apetraka tenin'izao izany resaka hoe fangararana izany a hitantsika olontsika ny toy an'ireny raha rehetrarehetra eny sy ny fanatanterahana zany fanapahana rehetra izany a fa hiditra amin'ny tapany manaraka amin'ny fandarana isika hijery an'ity fanadiadiny ity tsika na manalilira faralahy de miverina eto andray ny vahiny a sy resadresaka makasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny. Tsy misy izay tsy mikolay vokatry ny amafin'ny fiainana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny vidim-pianarana tsy mijaha miakatra, ny tolotra asa avy amin'ny fitondram-panjakana mba ahafahan'ny rehetra mivelona araka ny tokony ho izy anefa tsy misy. Tsy lazaina intsony ny fiazakazahana amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana izay tsy misy ifandraisana akory amin'ny mahasoa ny vahoaka. Ny fandikan-dalàna isan-karazany ataon'ny olon'ny fitondrana manginy fotsiny. Antondra fahoriana ihany ny malagasy amin'izao fotoana izao ireo ny tsy fanajana ny safidin'ny olom-pirenena tamin'ny fividianana tamin'ny taona 2024. Ho amin'ny firenena sy ny firenena dia firenena iraisany. Fa ny mpitondram-panjakana no manao bemarenina sy mandray ny hevitra ny atolotsy ny RDM. Raha zay rena ny politika ankapobeny indesana ny tany sy fanjakana dia tsy misy laona sy ligne politique misy fa dia ity politika agnanovana asa ho an'ny vahoaka any tanora any ka lasa totakely ny mipetraka eto mpangalatra daholo le olona satria sanasa nona jerevina ny politika itatanana any ny vidin-javatra dia zay fa miakatra daholo ny vidin-javatra any ka efa sy mahataty tsony ny vahoaka hiatrika an'izany dia ny fanondranana volamena isan'andro zao a dia sisy tompona andraikitra raha atao bango-tokana zany ity fitondrana ity zany teto Madagasikara voalohany ny fitondrana sisy ilana azy. Tokana ny vahaolana dia ny fandravanan'ny gouvernemanta araka ny nambarany teo anivon'ny RMDM hatrany. Tsy ho ela ihany koa ny taona 2024 hiatrehan'ny Madagasikara ny fividianana filoham-pirenena indray ary efa mikenokenona amin'ny fanatanterahana izany ny rehetra indrindra fa ny eo anivon'ny CENI. Nahitsy ireo mpikambana eo anivon'ny RMDM androany raha nilaza fa tokony roso amin'ny fikaonan-doha aloha mialohan'ny hanatanterahana ny fividianana izay iakiana ny hoavin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy rehetra. Manoloana ny raharaha politika sy ny raharaha sosialy iainan'ny firenentsika dia manolo-kevitry izahay handravana faran'izay aingana ny gouvernemanta satria sady tsy mamaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy no sady manala baraka ny firenena malagasy raha teo koa ny ankoatrin'izay diversion manana parlementaire isika na solombavambahoaka zay nomeny lalàna hametraka ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta manana mpitandro filaminana isika dernier part de l'état na iankinany farany ny firenentsika miantso ny rehetra izahay araka ny tenen'ny filohan'ny RMDM mba hanaovana fikaonan-doha mialohan'ny fifidiana hanarenana ny firenena fa latsaka katerena tanteraka ny firenentsika ankehitriny. Ny fifidianana hoy izy dia tsy misy fatao fa alohan'izany fifidianana zany tsy misy misy fikaonan-doha andinina ny zava-drehetra andinina ny problème ny CENI ny vice-président ny CENI dia milaza hoe fa nilalagna hoe sy ahafahany manao ny refonte électorale zay rena zany ny andinina nio HCC io ahoana ny fipetraka io HCC io fa raha sy voadinika daholo zany dia sy anjary zany ny élection 2023 eto zany tena imbonana etya sy mesy ny vahoaka malagasy mikondoa hitadavana ny vahaolana indesana zany firenena zany. Ensika teo anatin'ny fanadiadiny iny moa zany ny fanehoan-kevitry ny teo anivon'ny RMDM mahakasika ny tokony handravana farak'izay aingana ny gouvernemanta zany. Arak'izany dia efa nambara tany am-piandohana raha teo ihany koa fa dia ny filoha-lefitry ny RMDM indrindra Andriamatoa Tsaramy Edouard no vahintsika amin'ity alina ity dindinika mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny ny arabanao indray izay pasteur tonga soa atao anaty fandaharana ary mankasitraka anao manaiky mivahiny indray atao anatin'izao fandaharana sahila zao izao. Eny miarahaba anareo miravavy miarahaba ny teknisiana ary miarahaba atsika rehetra any atokantrano tsirairay avy amin'izao arivariva zao ndray
ifampiresantsika ny raharahany firenentsika ankehitriny. Araky nanarahantsika azy teo moa pasteur araky ny iny reportage iny dia hevitra hijoronareo ankehitriny ny tokony hoe handravana ny gouvernement. Ianao mihitsy nanambaran'izay teo fanoloana ny gouvernement ray manontolo ve zany le takiny eo anivony RMDM sa fanoloana ministra zay heverina hoe tsy mahomby ary izavy ireo ministra tokony hisoloana raha toa ka izay ny zavatra takinareo. Ny dikany teny hoe ravao ngamba raha tsy azo dia tsara nametrahana fanontaniana tahaka an'izany hoe tsy misy miangana zany na iray aza, zay ny dikany teny hoe ravao. Ka raha mbola misy ministra ray mitsangana eo dia zay mbola tsy ravy izy fa ny tinetenenina hoe ravao. Tenay mazava sady tsy mamaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy no manala baraka ny firenena eo anivony zao tontolo zao. Mazava zany zay teny zay. Ka izay no itenenanay hoe ravao fa tsy mitondra soa ho an'ny tanindrazana ity gouvernement ny tsay kristin ity. Tsy mitondra soa. Hitatsika fa mitsotsoroka makany ambany foana ny firenentsika nanomboka ny atongavan'ny tsay kristian teo amin'ny fitantanana zany gouvernement zany. Sosokevitra narosona igny, tsy antery igny, tsy forcé igny, fa mba tsy ilazana hoe miteny foana zahay fa tsy manome sosokevitra no nitenenanay hoe manome sosokevitra zahay raha vao farana zay aingana. Manantsafidy ny fitondram-panjakana ny andrava azy na ny tsy andrava azy fa zahay manome sosokevitra ary tsy ndray mandeha izy zahay no nanome sosokevitra makasika ny raha-pirenena dia mienahena eo nefa zavatra ho tanterahana ihany rehefa avy eo na tamin'ny zavatra rehetra iniainatsika tamin'ity fitandrazantsika ty ane ka sosokevitra narosony RMDM foana no tanterahana ankehitriny nefa tsy amin'ny fotoanany. Raha moa ka tsy haindra zareo zay hoe lahara-pahamehana zay no tsy fahaiza mametraka zay lahara-pahamehana zay lasa misy olana amin'ny fanatanterahana an'ilay hevitra. Raha ny fenokevitra reo ny RMDM hatrany pasteur dia raha tsy miroso amin'izay fandrafanany gouvernement dia zay ny filoha-pirenena dia afaka manao an'le latsabato fitsim-pahapitikisana eo anivon'ny parlemanta. Hatreto aloha zany to antso anevitra ihany ny fitakina nataonareo teo koa moa ny hoe dernier rempart de l'État ny mpitandro filaminana ny anivon'ny folo alida. Inona ary ny dingana ho ataonareo manaraka zany manoloana ny be marenina mety ataon'ny fitondrana? Firenena iaraha-manana i Madagasikara. Zahay koa tsy mipetraka any anefitra. Zahay tsy manao antso anefitra fa sao de mieritreritra zareo hoe any anefitra zahay io miteny eto Madagasikara zahay no miresaka tanindrazanay ty resahanay ty manan-katao zahay ary hainay ny tokony atao fa fanajana ny mampiray tanindrazana no itenenanay hoe zao ny tokony atao araky ny lalàna ny resantsika araky ny lalàna iny no nametra fa hoe azony parlementaire atao ny manao fitsim-pahampitokisaka lalàna no miteny an'izany. Raha hanaraka lalàna ry zareo dia mila manaraka an'izay lalàna zay. Lalàna no miteny fa hoe ny mpitandro filamina no andry ikinany firenena farany. Lalàna no manao an'izany. Ka rehefa latsaka katerena ny firenena ka hivarina kady tokony hitsangana avy hatrany ny mpitandro filamina hoe non. Lalàna miteny an'izay. Ka rehefa tsy hanaraka lalàna ry zareo amin'izay lalàna rehetra hita fa misy hanarena sy hanavotana ny firenena latsaka katerena dia miala tsiny miala fondro fa zahay mahalala ny tokony ataonay ary ho ataonay ary tsy ho ela ny anovanay azy. Io ndrindritsika hoe inona pasteur mety ho vokany zany an-tseoriana kely raha ohatra ka tena mbola miziriziry foana le fitondram-panjakana hoe hitazona hatramin'ny farany ny gouvernement misy ankehitriny tsy mihaino an'le antso ataonareo. Tsy mahay mankalesona izy fa nisy ny talohany teo nisy ohatran'izany foana fa rehefa misy zavatra takiny olona dia mieritreritra foana ny eo amin'ny fahefana fa mafy mahery matanjaka fa makaiza ny afarana tokony ahay mandray leso ansika ny olona rehetrarehetra amin'ny teny io tsy voatery hoe fankahalana daholo fa fitiavana an'le tanindrazana zay no mahatonga ny olona hiteny fa raha izy moa mizirizira raiky tenenareo zay ho hitantsika hoe nivokatra zany fizirizirina zany tsy misy manana tombotsoa amin'izany fizirizirina zany fa raha hitana fa misy tombotsoa ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny dia ho hitantsika eo zany hoe tena nisy vokany ho inona amin'ny tanindrazantsika ny fizirizirina zay nataon'ny mpitondra fanjakana dia ho hitantsika eo zany zay.
Resaka fandravanan'ny gouvernementa moa isika pasteur dia ny pomba amin'ny fitondrana de milaza fa hoe ianareo anivon'ny RMDM de te hiara hitantana ao anatin'ny gouvernementa zany. Marina ve zany ary vahaolana koa ve raha marina zany resaka fiaramitantana zany? Na adidinareo mpitondra fanjakana ny miaro re sezanareo fa aza miahiahy mihitsy fa zay tsy angataka seza aminareo ary tsy mitady seza aminareo. Sosokevitra no arosonay fa latsaka katerena ny firenetsika ka raha mbola manana olona ianareo raha manana hoy a raha vao i gouvernement eo de ataovy ny olonareo raha manana olona ianareo. Matoany ianareo zany mieritreritra anay aty zany de hoe olona tsy manana olona zany nareo e. Raha manana olona nareo de profo aminay fa misy olona nareo. Fa matoa nareo mieritreritra anay hiara hitantana aminareo tsy manana olona nareo. Zahay raha nga fa ny teny ary mahitsy ny teninay hankafaefana zahay fa tsy mitady seza. Mazava tanteraka ny position arak'izany fanazavany pasteur zany fa mbola te hijanona am'le resaka gouvernement ihany ahako. Mampalaza ratsy be an'ity fitondran'ity koa ny fisian'le scandale tsy misy farany. Manao daholo na iza ary de maro be voakasika zany am'ireo olom-boafidy na olom-boafidy na olom-boatendry de voakasika reny scandale reny daholo. Hoanao manokana pasteur tsy matahotra ny filoham-pirenena ve ireo tompon'andraikitra reo sy olom-boafidy reo sa hoe inona ny tena antony mahatonga ny fahasahinjareo manao an'ireny scandale reny satria misesesy tsy misy fiafarany eny mahita resahana foana isan-kerinandro na de tsy te hitantara aza fa de misy foana zavatra miseho. Izy io mety tsy marina ny fomba fijeriko a fa hafahafa ny fandehandraha eto amintsika eto hoe misy te hamoaka dossier zany hoe misy zavatra tian'olo avoaka zany le izy ray zany zay. Faharoa tsy toteny koa amin'ireo olo feheziny zany ny filoham-pirenena. Mampalahelo zany raha ohatra ka hoe olona niretreretina ho ray aman-dreny mitondra ny tany sy ny firenena ohatra zany tsy toteny tsy mahafehy ny olona manaradia azy sarotra ka sao de hoe any amin'ny président koa no misy olana ka mahatonga zany rehetrarehetra zany koa ny mahatonga ny tsy te hiara hitantana olona ohatran'izany no ataonao hoana ny hiara hitantana aminy olona maloto sady maloto fiteny maloto fisainana maloto fitantanana ataonao hoana ny hiara hiasa am'zany ka na hangataka anay tahaky ny ahoana ianareo de mazava ny teninay raha manana olona ianareo soloy olo-kafa vaovao reo fa ireo fa maloto raha manana raha tsy manana ianareo de teninay moa hoe mametrafy alana mbola diany mbola aty aloha fa aza miziriziry fa mety animba zavatra ny fiziriziritsika. Resaka dossier anao to pasteur ahoana no andraisanareo anivon'ny fanoherana ity ady an-trano reto samy mpitondra ao anatin'ny fitondrana ankehitriny ity ary satria de samy izy ireo ihany no malaza mivoaka gazety mihitsy ny amin'ny hoe mifamoaka dossier. Tena eto tsika vao mahita arak'le tenen'ny abola malagasy zay hoe elan'ny toratoroana ny voaka malagasy ka ohatran'izao mihitsy le atao hoe masonangatra. Elan'ny toratoroana tsika zay elany nanovany voaka malagasy ty zavatra nitadiavany nahita tsika ty ary na ny pomba azy menatra ny olona manam-panahy manatsaina manam-pahendrena menatra raha hoe teneninao hoe ianao hoe pomba fitondrana de te hisitriky satria mahamenatra loatra na ny fitantanana sy ny firesahana ny zavatra mivoaka avy ao anaty fitondram-panjakana. Ny antony tsy mifampatoky tsony reo any ka izy tsy mifampatoky eny tsy maninony mety lalam-piainana zany fa le izy misy fiantraikany amin'ny fitantanana an'le firenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy io no maharary antsika rehetrarehetra eo. Zay no mahatonga antsika hoe mitady vahaolana sy manolo-kevitra ny amin'ny zavatra tahaka an'izany satria misy fiantraikany amin'ilay firenetsika ny sanatriana ny hadalana ataon'ny tola reto ka ialana tsiny ialana fondro hoe ny famohana dossier ady an-trano dia taratry ny faharavany fanjakana zany zay voalazan'ny baiboly koa zany hoe ny fanjakana miady an-trano
dia mankany amin'ny faharavana ka ho an'izay mbola tsy resy lahatra fa horava io dia mifikira mafy ho an'izay fa resy lahatra fa horava io dia n'izao miala mandra-piandry zay fandravana gouvernement da zay fa tolo-kevitra metsika an'ireo mpitondra reo moa zany aloha de ny zavatra hita de tompona andraikitra anakiroa misahana département anakiroa eo zany aloha ministry ny asa sy ny asa-panjakana zay miandraikitra vonjomaika ny eo ministère ny fitsarana ministry ny fitsarana vonjomaika prime ministre ihany koa zay miandraikitra ny ministère ny arena ankibotany de ny fantaniana tonga ao an-tsaina zany mampieritreritra hoe tsy mahita olona atokisana tsony ve ny eo anivon'ny volomboasary ka zay no antony tsy nanolonan'ireo ministre reo sa fananina ihany koa satria zao indraindray sao de inina atao lay tsy fanendrena ny olona raha iresaka fotsiny tsika hoe ministère ny arena ankibotany sy ny arena ankibotany ohatra satria ny filohan'ny RMDM diaspora Fanir Soerinay sao de nanao ampamoaka indray fa de misy indray ny volamena naondrana tsokosoko zay tratra tany a Dubai de eo zany mipetraka amin'ny fantaniana hoe tsy manan'olona ve sa inina atao ahafahana manohy ny fanao mahazatra ko mety manana fa maloto na koa tsy manana mihitsy satria nangalana ministre teo alohany iny fivoahan'le volamena 73 kilo tany Afrika Atsimo de nieritreritra zany ny filoham-pirenena hoe fa ny premier ministre madiodio kokoa nle teo aloha nivoaka tany a Comore izy koa mivoaka ny Dubai asa raha 40 kilo plus 40 kilo 49 ny tany a Comore de plus 42 ngamba le tany Dubai 42 fa 91 zany zany fa mihoatra an'le 73 le 73 nisorona 73 kilo nisorona fa ty fa 91 kilo de atao inona zany zay mba ekeo nareo ihany ny hevitrinay esory zalahy dia ny mbola azo ifampiresana ny vahoaka malagasy azo miaino anareo ny vahoaka malagasy dia n'izao esory tsy anenenany zany ary rehefa latsaka ao anatin'ny foamam-panahy ny fanenenana sarotra le retsy fanapatsaray tsy voatena dia ny mbola izao fitiavana ny mitenenanay tanindrazana raha manana ity esory raha vao io iresaka kely ny akon'ny fandalovan'ny rivo-doza zany sesisesy teto Madagasikara isika raha ny fanehoan-kevitra izay nataony filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay sady filohan'ny RMDM moa pasteur de hoe misy fitavozavozan'ny fitondrana ny fitondrana vahaolana malona indrindra ny fahasairana ny roponina amin'ireo faritra izay nolalovan'ireny rivo-doza ny fanesisesy reny inona no mety ho antony mahatonga an'izay hoe fitavozavozana izay fitarazoana izay vokatry ny fitavozavozana ny fitondram-panjakana ty ihany ny olana rehetra misy eto amin'ity firenena ity tadiditsika fa roa taona amin'ity volana marsa ty ny filoha Marc Ravalomanana ny teny mialoha hidira ny valanaretina teto Madagasikara hoe fahafolo ny volana marsa ahidio faran'izay aingana ny sisy tanitsika mba tsy ho tonga eto Madagasikara fa arety mandozy ity re olona vava tsy vava reka natao tamin'izany tafiditra eto Madagasikara le valanaretina firy ny olona lavo maty tamin'izany fotoana zany de izy ary ny tompona andraikitra tamin'ny fahafatesan'ireo nareo iza tompona andraikitra mbola tsy nitsahatra ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana mbola nanome sosokevitra ihany fa tafiditra le valanaretina tamin'ny herotaona lasa koa andao isika hanao vaksiny mitsangana ny mpitondra fanjakana andreo no mitsangana manakana an'izany nefa izy manao ihany rehefa avy manao ihany iny izy rehefa avy eo mitavozavoza tonga koa ny cyclone ny teny président Marc Ravalomanana ny tenany mihitsy koa no mitsangana fa tsy hoe ny teny fotsiny takany nanao sosokevitra fa tsy tsapany loatra ny tena fahorin'le vahoaka malagasy no ny fitavozavoza nreto mpitondra reto ny tenany mihitsy no nitsanga ny nataon'ny mpitondra fanjakana indray tsy nanaraka ny zavatra nataony président Marc Ravalomanana
fa niezaka nanakona an'izay ndray koa itenenako hoe nieza nanakona an'izany de zao manakara tsika nahitaka ny faritra tsy mantsinana an'igny fa ao manakara ao tsika miresaky am'izao tsika miresaky zao misy fanampina avy amin'ny fitondram-panjakana nalefa atao manakara ao ho an'ny mponina manakara fa io fanampina io tsy hita ao amitsika miresaky zao ndray fa lasa any farafangana tena sahirana ny olona samenmenina ny olona fa hitranga ny zavatra tahaky ny ahony ty olona samy sahirana samy manana fahasahirana samy nandalovany sikilona samy fa zay ny zay le fitantanana zay ka za eto dia mitera de misaotra any président Marc Ravalomanana amin'ny fahaizana mitsinjo lavitra fahaizana mihitsy mitsinjo lavitra hoe zao ny zavatra tokony hitranga de zao haingana ny tokony atao zay tsy anana ny fitondram-panjakana ty zay fahaiza mitsinjo lavitra anyka tara foana ny fanapaha-kevitra hoy izy le fitenin'ny tsika malagasy zay hoe efa lasa ny zay vao manangom-bata ka tsy fitantanana zany fa ny fitantanana miprevoira zavatra zay ny atao hoe mitanta hoe misy zavatra anankiray vao hitranga efa vitany olo-pitantana ny tokony atao mialohany zavatra hitranga ka tsika sendra ny fitondram-panjakana manahirana tsy mahay mijery ny lahara-pahamehana tsy mahay mijery ny hoavy de sahirantsika ny ankaiky tsy hitany ny lavitra koa tsy takany sahirany zao tsika n'izao fotoana zao nisy fandalana anankiray tamina fahita lavitra rahavavy moa tsaroko tsara nanontaniana ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera n'ity resaka fitavozavozana fandraisana andraikitra ty de rehefa nitenenina hoe ianareo to ohatrany mitady vahaolana tiptop de zao navaliny hoe ka rehefa olana tiptop de tedavana vahaolana tiptop e tsy andaniny zany rehefa miteny foana ny ety anivon'ny fanoherana hoe gouverner c'est prévoir de lazaina hoe to ataonareo litanila izy fa ny tena marina ilay toetsaina mihitsy ny tsy ao anatin' zareo ka mihainao ny fanazavanao eo pasteur de tena mahita hoe ny filoha Marc Ravalomanana na de tsy mpitondra eto Madagasikara aza am'izao fotoana zao de to izy indray no misahana an'ilay andraikitra miprevoir mialoha mijery zay tokony atao zay le hoe efa tena toetra ao anaty le mampitarika sy mpitondra de iainanao le izy na eo amin'ny toerany ianao na atsika ohatra fakatahaka tsara reny tokony andinihan'ny mpitondra sy angalana lesona fa mbola hijanona amin'ny resaka politika hatrany tsika pasteur raha sitraka ao somary nangina ny fampahafantarana ny fanavaozana ny lisy-pifidianana ianareo nivon'ny fanoherana manokana de tena mitaky ilay atao hoe refonte na le hoe famolavolana ny lisy-pifidianana vaovao mihitsiny zay ny zavatra takiny eo anivon'ny fanoherana hita nefa aloha raha ny vaovao maly zany fa ohatrany hoe mifanilika andraikitra ny eo anivon'ny senia sy ny fitondram-panjakana zay ny zavatra mitranga ahoana nandraisanareo andreny faniliandreny mety midika iny zany faniliana zany voalohany aloha hoe tsy izahay ihany no mitaky an'izany refonte zany fa ny lalàna mihitsy no mametra hoe isaky ny folo taona de tsy maintsy sy hoe angamba fa tsy maintsy atao ny refonte liste électorale lalàna zany zay hanaradalàna ve le fitondram-panjakana sa tsy anaradalàna hanaradalàna ve ny seni sa tsy anaradalàna lalàna zany zay zany tsy hainao mihitsy hoe inino ny ambadiky zay fa mila tanterahana zay le teneninay zany zay raha izay lalàna zay ara tsy tanterahanareo po ahoana ny heritreretantsika hirosona am'le fifidianana nareo rehefa tsy manaradalàna raha teo ny seni fa tsy manaradalàna tao ahoana ny heritreretantsika hoe olo hitantana fifidianana olo tsy manaradalàna fa tanteraho aloha le lalàna mba hinony olona hoe tena olo hanao zavatra marina reto olo manaradalàna reo tsy manaradalàna ka ataotsika akory resaka fifidiana amin'ny olona tsy manaradalàna tenenao hoe mifanilaky izy de ohatran'izany koa ny voka-pifidiana ifaniliana ohatran'izany raha fifidiana zany izy de hoe ny fanjakana ny tena hoe anseni no mahaleo tena de avy eo hiteny re ny seni hoe ny gouvernemanta io adidy zany lalàna zany hoe ny fanjakana zany raha fa mafantatra hoe amin'ny fahafolo taona de hisy refonte liste électorale tokony fa misy valopy mifanaraka an'izay
tokony fa nisy vola mifanaraka am'zany fa manintsy mbola tsy misy décret olole de misy vola zany eo am'seny fa ny décret tsy misy aminao tsy misy ao aminy tokony izay koa ve ny tiany seny tenenina hoe ny vola misy fa ny décret no hampanao azany zay tsy ananany tsy haiko tsy le hoe fifaniliana tsy haiko aloha fa izahay de miteny fa hoe tsy manana andro izahay atoky anareo na ino fomba ho teneninareo andresenareo lahatra ka iantsonareo mpanao gazety na avy eto Madagasikara na avy any ivelany zahay de tsy matoky anareo fa mikasika an'izay resaka fifidianan'izay ihany de ianareo eo anivon'ny fanoherana de hoe mivoy mafy an'le hoe tokony ho tanterahana ny fikaonan-do nasionaly izay eo iraisan'ireo antoko politika ny firaisamon'ny pirenena reo rehetrarehetra mikirakira ny fifidianana sy ny sisa andiniana indrindrindrindra ity resaka lesy-pifidianana lalahy-pifidianana ny firafitry ny senisy ny HCCT inona zany no antony tena hoe ivoizanareo mafy an'izay hevitra izay inona ny tena tanjona ao anatin'izay voalohany aloha ho tapitra ny fepotona isan'ity filoham-pirenena ty de izy io de mieritreritra fa hoe tehitra teteza mity izy zay zany eo anatin'ny eritreriny fa tsy tehitra fifidianana satria mieritreritra izy raha miditra fifidianana mety tsy ho lany angamba de mitady fomba rehetra izy handikany lalàna mba hirosoany amin'ny teteza mity ka tsy misy ola-dala ieritreretina hiveremberenanao anovanao ohatran'izany fa izay le tenenanay hoe aleotsika mifampiresaka satria matory zareo tsy miditra amin'ny zavatra rehetrarehetra eo de hitady prétexte fotsiny izy hoe misy an'zao ireny ndao atsika iresaka hoe tsy manam-bola anatanterahana an'le refonty de aditsika rehetra ny mitady an'le vola tsy ampy ny élément ato amin'ny seni entina manatety aditsika rehetra manao an'zany de le olana rehetrarehetra io zany andao resahana hoe ianareo mahitaka an'le olana andao resahantsika raha misy an'le olana zay koa mety manana ny olana mety hitanay hoe zao koa ny olana mety hitanay de andao resahana zany olana zay de iaraha mamaha eo zany le izy fa ny fieretreretana hoe hanemotra en 2023 ou 2028 tsy possible ny fieretreretana zay hoe 2023 akisaka atao 2028 zay tsy possible zany satria mieritreritra zareo hoe tsy moramora zany fanaovana zany refonte zany zany hoe tsy vita ndray andro zany tsy vita ray volana zany tsy vita roa taona zany tsy vita telo taona zany hoe 5 taona zany hanaovana refonte zafady mialatsiny mialafondy mialatsiny ndao iresaka raha tsy resaka iresaka ny olona rehefa tsy resaka nareo rehefa tsy hitady vaolana ny olona rehefa tsy hitady vaolana nareo fa firenena irahantsika manana ity Madagasikara ty tsy anareo rery ity sao de mieritreritinareo hoe enareo no eo ka anareo Madagasikara sanatiaviny zany nataonareo ary mbola hanenenanareo koa nanefa vita ary hanenenana de mieritreritra nareo fa ao anareo rery ty Madagasikara ty fitiavana zany miteny mahitsy ohatran'zany de fitiavana sao de mieritreritra hoe io rehefa miteny de tena marary anay ny fitenenany iny ka zay ny atao hoe mitsabo firenena ny mitsabo ane tsy voatery mahafaly ny ny fanafody omeny fa rehefa teo sitrana ianao de tsy maintsy manaiky tsy maintsy manatanteraka an'zany raha teo sitrana ka firenena falatsaka katerena sahirana firenena tsy vitany olona misy olelaky ny hitady vaolana ho an'ity firenena ity fa tsy maintsy olona mahitsy manana fijery lavitra afaka mamaha ny olana misy eto amin'ity firenetsika te anitsy kely ako pasteur hoe tiako hitsina moa zany fa tsy hoe anitsy hoe raha azoko tsara ve zany de hoe iresaky nareo raha tsy iresaka amin'ny fitondram-panjakana de tonga de mandimaka any amin'ny fifidianana zany satria seky nareo le teteza mita ka ngana azy rery ty firenena ty de eo indrindra mantsy mampieritreritra pasteur hoe raha tsy manaiky zany zareo tena tsy anaiky an'io fokoanandoso fampiresahana io iresaka ianareo de andeha ny fifidianana de andray anjara ary ve zany ny eo anivon'ny fanoherana amin'ireo fifidianana rehetra hanomboka sy ohatra amin'ny 2023 tsy izy ny karakara fifidianana
nga tsy maintsy ho izy zafady zay le tenenay miresa tsy anenenana miresa tsy anenenana fa ho hitatsika eo ia fa miresaka fifidianana ihany isan'ny vaovao farany teo ny fampafantarany masoivo malagasy any frantsa fa de hoe ho afaka andray anjara amin'ny fifidianana na hoe hifidy amin'ny fifidianana filoam-pirenena indrindrindrindra moa zany zay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny taonina 2024 aloha zany ny prévu ireo malagasy mila ravinahitra amina firenena vitsivitsy zany isan'izany ny Frantsa isan'izany ihany koa ny firenena toa ny Espagne io zao Saint-Siège Israël sy Monaco Portugal araky io ahitantsika anazy eo amin'ny fahita lavitra eo matoky an'izany fangararana zany fifidianan'ireo malagasy izany ve nareo anivon'ny fanoherana raha toka izay tokony hoy hitatsika ny temagnazy nataon'ireo namana avy any ivelany namana malagasy any ivelany raha nangataka fiaonana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny diany tany ivelany de fa mazava ho azy tsy raisiny ka raha hifidy zany de raha mpifidiana zany ry zareo any de ray zay lalam-pifidianana tahakany ahoana zany nomenandry zareo any ny lalam-pifidianana atsika eto ary ty tsy milamina de lalam-pifidianana tahakany ahoana ny fidianandry zareo any ny eto tanàna ary tsy voalamina aleo aloha milamina ho aleo alamina ny rehetra fitiavana ane zany tsy misy manakana ny havatsika rehetrarehetra manerana n'izao tontolo zao handrotsaka ny safidiny na aiza naiza toerana misy azy tsy Frantsa ihany fa na aiza naiza toerana misy azy tokony azo mifidy daholo ny rehetra rehefa feno taona fa aleo aloha milamina ny fikarakarana sy fanomanana zany fifidianana zany mba tsy hisy ndray zavatra tsy azo raisina moa le fa tsy mitombona le ny anay azo raisina sady mitombona moa fa tsy fanatanterana mba tsisy resaka ohatran'izany ntsony de aleoko re raha mbola tsy tara atsika mbola tsy tara mihitsy tsika alamitsika ny firenetsika hirosotsika amin'ny fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra farany angamba ny amaraparana andresaka tsika vaovao tsy azotsika hodina tsy hita ny makasika ny ady misy eo amin'ny firenena rosiana sy ny ukrainiana amin'izao fotoana izao ho an'ny eo anivony RMDM manokana manoloana ny ty ady ty manao ahoana ny fahitanareo azy manao ahoana ihany koa ny position anareo manoloana an'izany satria ny lasa zao ny prime ministre hoe miara-miasa ny firenena rehetra zany hoe te ametraka izy zany hoe tsy misy fiandaniana ny fitondram-panjakana ho an'eo anivony RMDM manokana manao ahoana ny position anareo mazava ny firenena anankiray zany rehefa teraka de misy ny teraka anazy ary zay tokony ho jerentsika tsara zay hoe teraka avy taiza ty firenena ty nivoaka avy aiza ary raha tsy mitandrina itsika dia lasa hanahirana zany fa za ndray amazaho no iresako hoe raha ohatra ka tsy maintsy andrefa napakevitra ihany le mpitondra fanjakana hiengage an'le firenena de miantso fifampiresahana zay sanatrika hisy hevitra roa telo hipoitra eto Madagasikara hanahirana ny firenentsika ty zany zay fa raha ohatra ka tsy maintsy haneho ny heviny amampitondra fanjakana azy ry zareo de aleo aloha miresaka mialohan'izay atsoiny acteur politika rehetra atsoiny mpandaraha satria ara-toekarena mety hisy fiatraikana amin'ny fiainany toekarentsika le izy antsoiny mitafika satria misy fandraisana amin'ny ady ohatran'izany mba ifampiresaka ka mba hevitra anankiray ho an'ny firenena anankiray fa raha firenena anankiray miteny hoe zay manoana ny any ka ao anatiny koa misy miteny hoe manoana ny any sahiran'ity firenetsika ty ka mba tsy anareran'le firenena manolokevitra zahay hoe tsy any aloha no aingana fa ny eto ny ampiray hevitra atsika manoloana zavatra tahaka an'izany ny tokony atao hoe ina ny hevitry Madagasikara fa tsy ny hevitry ny mpitondra fa hevitry Madagasikara izy am'izay ia mazava be zay hevitrao zay pasteur Edouard Tsarame tonga amin'ny famaranana ny fandarana isika ankasitrana be deabe ny vahiny ananao tato anatin'ny fandarana sahila zao tamin'ity alina ity misy ve ny teny farany entinao am'tina na mihezana an'izay voalaza sa mety hoe misy zavatra tianao hotsindrina manokana mety tsy voapetraka ny fanontaniana nefa ny tianao hotsindrina ho ampijery atsika amin'ity alina ity
manana teny amarana koa mikasika n'lay zavatra tiana io atao ny amin'ny fikaonandoha zay eritreretinay ho atao hanarena atsika hitadiavam-baolana ho an'ny firenentsika ty zay iantsona ny rehetra na mitovy hevitra na tsy mitovy hevitra fa manany eritreritra hitady vaolana ho an'ty tanindrazantsika ty dia miteny zay hoe ndao ifanometanana isika satria firenena iarahamanana i Madagasikara adiditsika tsirairay avy ny mitady vaolana ho an'ny firenentsika koa iantsona ny rehetra tsy akanavaka satria mety nitsiry tao am-pony ray aman-dreny président Marc Ravalomanana ny hevitra fa tsy nitazominy ho azy rery fa nomeny ho an'ny tanindrazantsika ka tokony raisitsika ampomadio ampaitsina zany hevitra nitsiry zany fa tsy hoe hevitra tamin'ny ano ty de zay tsy hanao an'io satria hevitra tamin'ny ano le firenena ndao jerena raha tena ty tanindrazantsika le firenentsika ndao jerena fa le hevitra tsara kosa raisitsika mba hoentitsika manarina le firenena saorana anareo mirahavavy na nasanay engane mba ho asainareo matetiky zahay haneo ny hevitray eto amin'ty toerany ty misaotra atsika na tokantrano tsirairay avy mankasitraka tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy de mamerina fisaorana anao pasteur de ombako manana mihitsy tenin'ny pasteur farany teo zay hoe aza le olona ny jirena de miantsoko ny eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo satria izao fanamariana zany tamin'ny fivoriana farany teo hoe aza le olona ny jirena ka tsy omena fitenenana rehefa manangatanana hoe sakatsakanana na fepezina amin'ny fanirina te aneo hevitra ao anatin'izany filan-kevitra munisipaly zany mialohan'ny itondran'ny namana Lili Faralany teny famaranana dia isaorany eto ny mpanaraka tsy tapaka namana Lili atsika ato anatin'ity fandarana saila zao ity na ny mpanaraka anatin'ny tambajotra na ny mpanaraka amin'ny hainao manjery na ny televiziona moa zany na ny onjapeo de misy tena mangataka kompatanana maro be tokoa fa singana manokana ohatra madame Iony i monsieur Rado izay nanome fanomezana ho resy namana Lili Faralany makasitraka tanteraka ny fandarana izy de isaorana ianareo be dia be mijery tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS de aza misaraka aminay foana fa isaky larobia ohatra zao dia mifankahita eto foana tsika ary mitondra vaovao sy mitondra vahiny ao anatin'izany fandarana izany. Anisan'ny fandraisana anjara fitenenana izay niteneniko teo anivon'ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitra moa ny hoe tsy aleo hoe mba jerevana hoe inona le hevitra fa tsy hoe iza lay miteny manamafy an'izay rehetra voalazantsika rehetra teo ombako manana ihany koa ny fisaorana nentina namana Clémence Rarinirina voaray ny fanomezana tompoko mankasitraka fa nisahirana mihitsy ny tady ahoana ny ahatongavan'ilay izy mivantana taty aminay miravavy dia tena mankasitraka be dia be fa ikompatarana kely ihany koa indrindra ho andreo mpanaraka ny fandarana ivelan'ny Madagasikara satria maro be ianareo ary dia misy dia maka fotoana manokana mihitsy miantso mihitsy hoe hijery anareo zao fa dia tena mampahery ny fisian'ireny fa dia mankasitraka be dia be antsika rehetra zay koa no manakatina ny fiarahana tamin'ity androany ity mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray tomboko lasy tomboko vavy.